Manonona fiadanany tompo anao izay atao amin'ny fiangonana Kriston Vasia Madagasikara anio zoma fafolo ny volana oktobra taona 2024 izao. Ampifaliana ho anay foana ny ano izara ny rafy dia fahamarinana ho anao izay fahamarinana sy sakafom-panahy ho anao dia manasanao ary fantoka hatrany. Ny loha eritreretra dia antsika anio dia hoe manambara ny mahatompo an' Jesosy. Ny ten'Andriamanitra ny fanokafany tena laina tao amin'ny Romana 10:15 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an' Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny foninao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Aleloia. Toy izao ary ny famelabelaran'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Kisoya Kilome amin'izany. Ny fanambarana ny mahatompo an' Jesosy no mitondra anao amin'ny famonjena. Misy ireo mino amin'ny fony fa Jesosy dia maty ary Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty kanefa tsy mbola nanambara ny mahatompo azy teo amin'ny fiainana izy. Noho izany ny famonjena nentin' Jesosy dia tsy miasa eo amin'ny fiainany. Ny fandraisana famonjena araka ny Baiboly dia voalaza mazava tsara ho antsika ao amin'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Romana 10:15 ka hatramin'ny 10. Hoe hozy izy ato hoe eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao ny ao am-ponao dia ny teny ny amin'ny finoana izay torinay. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny foninao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amen. Mino amin'ny foninao ianao fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary manaiky amin'ny vava fa izy no tompon'ny fiainanao. Aleloia. Izay no mitondra anao ho amin'ny famonjena. Tsy maintsy izay zany no fahamarinanao. Tsy ampy ny mino fotsiny raha ny marina rehefa niresaka ny mahazava-dehibe ny finoana marina ny apôstôly Jakoba indrindra ny amin'ny fomba nehoana izany amin'ny alalan'ny asa dia milaza amintsika hoe bokin'i Jakoba 2:20 ny anaran'i Jesosy ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra koa tsara izany ataonao izany ny devoly koa mba mino ka dia mangovitra. Aleloia. Noho izany mila manetsika izay inonao ianao. Ny fanekena ny mahatompo an' Jesosy no mitondra famonjena ho anao eo amin'ny fiainanao. Manazava izany ny mahatonga ireo olona sasany na dia mino an' Jesosy aza dia tsy nateraka indray izy ireo. Raha tsy nisy io fanekam-pinoana io dia mety makany amin'ny elo ihany izy ireo. Dia noho izany amin'ny asa fitoriana sy ny fanatrarana ny olona ho an' Jesosy dia amafiso izany indrindra amin'izao andro faran'izao. Ny fanambarana ny mahatompo an' Jesosy no manapaka ny fatoran'ny Satana amin'ny fiainan'ny olona sy mamoaka azy ireo hiala amin'ny maizina ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany, ho an'ny fanjakan'ny zanak'Andriamanitra malala dia tsy iza zany fa fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo irery ihany. Dia voninahitra an'Andriamanitra voatavy ianao na lala zavatra indray ve ianao zany hoe manambara ny mahatompo an' Jesosy. Izay zany no fahamarinanao anao dia metsy amin'izany fahamarinana izany androany. Anasanao azo fotoan'izao hivavaka aza manona dia nao mamela mpandresendaritra n'aiza n'aiza misy anao. Ray malalo misaotra no ny herin'ny teninao sy ny zava-miafy ny famonjena amin'ny alalan'ny mahatompo an' Jesosy Kristy. Jesosy no tompon'ny fiainako ary ao amin'ny fanjakan'ny be voninahitra izay anjakako amin'ny fahamarinana sy ny fandresena mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Mankasitraka anao haniady manona fiadanan'ny tompo ho anao izay
ny mirary tontolo andro sambatra sy be voninahitra ho anao izay avy atao fiangonana Kristy Ambasy dia n'Andriamanitra manokana ianao tompoko.